katrokany amin'ny valora riva fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV manolotra ny araba tokony lasa toko vavy amin'ity sabotsy farany amin'ny taona 13 ity manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mazava ho azy ny hakon'ny fifidianana sy ny manodidina izay ny fanohikevitra hoentin'izay fifidianana izay eo ihany koa ny tontolon'ny toe-karem-pirenena ary ny sosialy tsy adino ihany koa no mitondra antsika izany manasanao kosa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany efa mitsara ireo fitoriana sy ny fangatahana tonga eny aminy ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana tamin'ity androndroany ity dia nisy ny fitarainana izay napetraky ny ankolafy ravalomanana tamin'ny alalan'ny candidat Jean-Louis Robinson teny anivon'izay ivitoerana izay saingy nolaviny teo anivon'ny CES izay fangatahana izay. Araka ny fanapahan-kevitra 20 tsipika CES tsipika D natao androany fa 20 volana Desambra 2024 dia nitsipahany fitsarana maleo tena amsahana amin'ny fifidianana amin'ny fangatahana izay napetraky ny candidat Jean-Louis Robinson. Fangatahana ny fanatsarana amin'ny famoahana amin'ny valim-pifidianana mba hanaraha-maso ireo vadim-pifidianana izay tsy niasa ary ny fanisana indray ireo vadim-pifidianana izay nampiasaina tamin'ireny fifidianana tamin'ny 20 volana Desambra lasa teo ireny. Nambarany fitsarana manokana amsahana amin'ny fifidianana tamin'ity fanapahan-kevitra ity fa efa voafaritry ny lalam-pifidianana fa tokony hanana solo-tena avy ny candidat tsirairay isaky ny birao fandatsahambato eny hatramin'ny vaomera maleo tena amsahana amin'ny fifidianana ka hanara-maso izay fanisahambato sy ny fikirakirana amin'ny voka-pifidianana izay. Voalaza ao ihany koa fa tsy afaka manao ny fanisana fandrono ny voka-pifidianana manontolo manerana ireo birao fandatsahambato eran'i Madagasikara ny CES ary notsipihany tao anatin'ity fanapahan-kevitra ity fa tokony isy mipirofo mazava entin'ireo mpitory raha toa ka misy ny fangatahana amin'ny fampitahana ny firaketana tsoratra. Nomarian'ity didity kosa fa afaka manafoana pahany na manontolo ny voka-pifidianana na koa ny fanarenana na ny fitsarana ny CES raha toa ka misy ny tsy fahatombanana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Izay no fangatahana voalohany tsaran'ny CES tao aorian'ny fifidianana tamin'ny 20 volana Desambra lasa teo. Raha ny vaovao fantatra dia mbola ray amin'ireo fitoriana na fangatahana efatra tafapetraka ao amin'ny CES momba ny fifidianana filoham-pirenena ity nakana fanapahan-kevitra androany ity.